dia misy eo a vary 10 kilao isaky ny fianakaviany, misy paty, misy lait concentré, misy menaka, dia misy biscuit ihany koa ny ankizy. Raha nareo dia sotehaka mafy be zany. Fa rehefa hoe izaranareo fanomezanareo a, toy izao hoe maro aminareo mbola miato amin'ny asa, marina sa tsy marina? Dia tsy afaka miasa satria miakatra ny rano, marina sa tsy marina? Toy izao hoe mbola misy valopy ihany koa, misy 100 000 ariary avy omena anareo tsirairay avy ao anatin'ireo. Asotehaka mafy be ihany raha mbola faly aminareo. Ary androany iny dia zaraina le valopy. Hitanareo ao anatin'ny fotoana sarotra no ahitana ny tena ray aman-dreny sy namana, marina sa tsy marina? Tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay ny famianatra. Za manokana dia anampy anareo foana. Tonga saina ihany zany ny mpitondra ambony amin'izao fotoana izao hoe averenao amin'ny toerany sy ny tokony ho izy ny fampianarana ny sekolim-panjakana moa zany amin'ny ankapobeny. Asa hoe manao no réaction na fahitanao zany ry Christian Fanasy ry ampifandraisiko ihany moa le zavatra tsara sy tokony atao mihitsy tokoa nge zany, fa eo manko le fifamenoana an'ilay atao hoe mahay sy ny endry, zavatra tsy tokony misaraka zany reo. Manampaizana eto namolavola manampaizana reo be dia be no lasa mpitondra fanjakana ambony nandalo amin'ireo sekoly. Ny vahintsika dia mpanabe izy ary ao anatin'ny sekoly ihany koa ny manao an'izay latsika hoe fitesana izay indrindra le izy, ary izy dia mitovy fijerintsika amintsika mihitsy ny amin'ny hoe manana toerany lehibe ny fitaizana sy ny fanabeazana amin'ny fototra iorenany fivelarana na ny olona zany na ny tontolo iainany miainga eo amin'ny ataontsika hoe ny tanàna izay misy azy zany. Ka izay indrindra ny faharimbonana amin'izao fotoana izao, fa tsy maintsy atao mahitsy aloha miainga amin'ny ataontsika hoe ny vaovaona ny actualité Christian Fanasy zany, fa raha ny zavatra misy tatao anatin'izay herinandro zay miainga tamin'ireny ataontsika hoe fifidianana izay filohan'ny voamera ny vondrana afrikana, dia rehefa tena miaino zany io zany tsy lany zany ny candidat ny Madagasikara, fa teo amin'ny hoe candidature fotsiny dia efa tsy mitovy mihitsy ny hevitra ny malagasy tena ohatrany efa tena tsy zatra mampiombona tsony eto eto zany le hoe isika malagasy dia ohatrany efa adiny be, ohatrany efa tsy dia manana toerana zany, fa ianao andisona namarina le ohatrany efa tsy manana toerana zany le hoe isika, fa lasa ohatrany hoe nareo nenay ohatrohatra zay zany zao le hoe candidat nareo iny fa tsy candidat anay, raha hoe iny zany zao le raisina dia satria mandeha zany le faneho-kevitra maro samihafa dia ohatrany ny andaniny dia faly mihitsy ny avelan'ny avy any amin'ny mpanohitra fa tsy tatonga amin'ny toerana ty, ny ankilany indray dia raha ianina angeny natao teo dia mety hafa ny vokatra fa nareo manao atsisika ao anatin'le izy. Dia zay natako hoe ohatra mikisaka le isika fa ohatrany hoe tsy zavatra tena ohatrany hampiombona tsony zany raha am'izao, inona mahatonga an'izany? Misaotranao ny amin'izay famelabelara-panontaniana zay moa sady hevitra ianganao amin'ny hoe maninona ny tsy mety mitambatra, lasa tsy mitambatra tsontsika satria araka le teniko teo moa dia ny tenako dia hitondra oxygène, ary ny oxygène dia zavatra mampitambatra ny dikan'izany, fa mialohan'izay zavatra zay ho voaboasantsika sy akatsika ny hoe inona ny tokony tsy tokony aloha, mba tiako ihany manindry kely an'le hoe sekoly ambony fanan'olona. Le sekoly ambony fanan'olona manko dia naorona mihitsy manoloana an'izao zavatra tsy fifampitovikevitra arak'izay voalazitsika teo zay indrindra, ka ny tanjon'izany dia ny ahatonga ny olona tsirairay ahalala tena aloha fa tsara izy ilaina izy sarobidy izy ary mpitondra oxygène sy indrindraindrindra tia tanindrazana. Zay zavatra zay zany le votoaton'ilay sekoly, le tanjon'le sekoly satria amokarana kalitaon'olona, kanefa ao anatin'izay aloha
eo manko lay mampifandray an'le resaka teo de ny olona mifaka am'lohany tsindrinay foany zany isaky ny miakatra ainao manjery zay tsy biby tsy manandoa tsy mandeha ka zay le hoe mifaka am'lohany zay no mahatonga an'le hoe le kalitaon'olona zany a dia tsy maintsy miainga zay le fitariana am'le hoe any am'le filoham-pirenena mihitsy zany a lay foto be an'le hoe oxygène am tokony miainga hita zany tamin'ny andrianam-ponimerina tanteraka hatramin'ny ankehitriny hoe tainombo mivadika tsy misy maka lay rivotra zay no ataoko hoe le oxygène mitoetra foana tsika tsy niarany aina tamin'ny andrianam-ponimerina fa zay tantara sy rivotra sy kolotsaina fahendrena tokony iainantsika zay a de tanteraka hatramin'ny ankehitriny ary tsika koa nitahaka ny tenako tsy miara-miaina amin'ny andriamatofoloha fa lay rivotra afafiny hoentiny anajariana an'le firenena no mahatonga an'izay hoe tsy tonga am'lay marodrefin'lay oxygène zany le zava-misy ka zay tsy fisina oxygène zay a no misahana amina zavatra maro lafy eo amin'ny fitantanantsika eto amin'ity fireneny ty a na inoninona zany seho sy sary misy a de zay le tsy fahatongavan'le marodrefy lay filoha mitarika mihitsy zany a no mahatonga an'zany zavatra rehetra fa samihafany zay satria io manko misy toyasina ary zay fiasinana zay no atsika malagasy satria io ny fihavanana de raha iresaka amin'ny filoham-pirenena manokana aloha zany ny zavatra nantenaiko ny olona manko zao amin'ny ankehitriny de mitady hoe tosika fameno hoe vatotsinjo sy ny sisa fa ny any nantenaiko zany de zay oxygène zay a avy am'lay hoe fitiavana ny lehibe indrindra ino no hasina ino no ataoko hoe hery ampitambatra atsika ka satria iny tsy mivelatra dia mahatonga atsika tahaka an'izao zay le hoe vina sy fahendrena tenenako foana koa zany isaky ny miarakatra plateau a ny vinany de hoe reo maro lafy ny vinany zany de hoe programme ka le izy tsy programme fotsiny fa lay fahendrena de le fahendrena nefa raha ny ankehitriny a de le hoe fitiavana lehibe indrindra no iposahan'zay zavatra zay ampitambatra nefa zany a tsy nisy de zay no natonga an'lay sekoly ambony fanan'olona indray a zay miolona am'le mahamalagasy a mamafy an'zany lalam-pahendrena zany satria zany akory tsy hoe antenako fa ho atsika rehetra ary misy aza mahay lavitra noho izany miaina lavitra noho izany no ny tenako ary fa ny tenako aloha no mijoro eto hoe tsy mety io zany a raha tsy manana filoham-pirenena hendrytsika mizara fahendrena izy a ampitambatra ny olona zay vao tsy misy tsony am'izay le hoe itsika sy nareo fa misy lasitra iraisana zay indrindra matsy izy ry toko raha fahalamanana ihany ko satria ny lalam-panorenantsika de efa miantoka zany le hoe ny filoham-pirenena de miantoka ny andiny faty efapolo amin'ny lalam-panorenana no miantoka zay le hoe firaisakina ny firenena zay firaisam-pirenena faharoa raha nisy an'le ampifandraisika azy satria resaka fanabeazana fampianarana mankalaza tsingeritaona ny lycée moderne Ampefiloha fa impolo taona de ny sokafanao malo moa zany le hetsika de tonga tao ny manam-pahefana maro samihafa anisan'izany ny filohan'ny antenimberan-dola izy zao mba nanaitra kely anay ry toko raha fahalamanana le nandriny hoe avereno amin'ny asiny ny avereno amin'ny toerany ny sekoly mpanjakana somary nandipiteny ihany izy ho an'ny ministra tompony andraikitra zany mikasika an'izany zany fahatsapany zany mantsy fanaisako azy asa ianao io ny Christian Fana hoe ny vahoana na tsy ao amin'le ataontsika hoe sorotra na lalana tokony ho izy ny sekolim-panjakana am'izao fotoana zao a dia nefa zany de namolavola olona maro efa nitantana sy nanapaka teto amin'ity fireneny ty zany a de tena ohatrany somary tsy hoe gaga fa hoe tonga saina ihany zany ny mpitondra ambony am'izao fotoana zao hoe avereno amin'ny toerany sy tokony ho izy a ny fampianarana ny sekolim-panjakana moa zany amin'ny ankapobeny asa hoe manao no réaction na fahitanao azany ry Christian Fana satria ampifandraisiko ihany moa am'le zavatra tsara sy tokony ho atao mihitsy tokoa inge zany fa eo manko le fifamenona an'le atao hoe mahay sy ny endry zavatra tsy tokony misaraka zany reo manapaizana eto namolavola manapaizana reo be de be no lasa mpitondra fanjakana ambony nandalo am'ireo sekoly isan-karazany teto amintsika reo na hatrany am'le EPP aza nahay izy zany fa eo am'le foto-drafitr'olona lazaiko zay le famolavolana fanahy
eo manko zany lay tiako amariana satria le fanano olona zany zavatra ibeazana anton-javatra le amataranao hoe fanahy anao fa nivoka-javatra hoentin'izany kosa de le mahay le endre mitamy tsy mangalatra tsy miavinavina tsy manambany olona tsy mizaozao fa mahay mifamelona zay zavatra zay zany tsy hita am'ilay manam-pahaizana manana fahefana zany anio fa nitolo-kevitra atolotsy ny sekoly ambony fanana olona ary zany radio no antony ny isian'le sekoly mba hatsapahan-tenan'ny olona satria mibetsaka ny mihevitra ihany koa fa ny fahendrena de tsy ianarana zay no mandiso lalana an'le izy hoe zay rehefa mahay fotsiny zay de ampianay zay mahazo volo zay tsy ampy zay elatra anakoroa le izy de ny elatry ny fahendrena sy ny elatry ny fahaizana zany hoe ny elatry ny ara-batana sy ny elatry ny ara-panahy fotodrafitr'olona sy fotodrafitrasa raha vao tsy miaraka mikopaka zany zay elatry zay de zao no mahazo atsika tsy mila fanontaniana hoe inona no anazavana be an'izany akorytsika fa hoe inona ny vokatra iainantsika am'izao de tsapa sy hita fa any am'le tsy fahendrena no be velarana ka mahatonga an'izao fikorosoana fahana ny firenena mahazo atsika zao de izay averiko ihany hoe mila lohany tsindriko foana moa zany satria tsy hoe fanilitra andraikitra ane hoe ahoana ny ministra ny fampianarana ahoana ny fa tsika rehetrarehetra reo zany tokony samy mahatsapa ny andraikitra misy azy sy ny antom-pisiny le andraikitra hoe rehefa mpampianatra ianao de manabe sady may ny olona no endry tahaka anao satria io manko fahasalamana mifindra no tadiavina de tokony isy eo zany zay isongadina zany zay am'le olo-tariana na ny mpianatra beazina hoe fakatahaka trany io le hoe toyasiny raha manompoka any atsidiko any foana moa satria zava-dehibe zay manompoka any am'le lohan'ny firenena zany atsapanao hasina de mandeha ho azy araky ny andraikitra manandrify azy avy io tsirairay io ka izy mantsy resaky itoko raha fahalamana satria rehefa miresaka hoe asany satria ohatran'le zao tamin'ny république voalohany marina aloha fa tsy tena hoe ny aina be an'izany tena fa rehefa meno an'le ataontsika hoe zavatra resana ny témoignage fijorona vavolombelona ataon'ireo ray aman-dreny ohatran'ny ray aman-dreny zao tamin'izany fotoana zany hoe zany mpanabe mpampianatra tamin'ny république voalohany zany tena hoe nanana ny toerany tena fiarahamonina ny asany najaina tena ary hoe filamatra modely hoe rehefa atao hoe ramose zany tena hoe zany ramose zany tamin'ny république voalohany toko raha fahalamana de tena hoe niaja voninahitra zany ataoko eo ihany ny asany tsongoin'olomboly eo fiarahamonina tena fiarahamonina de am'izao fotoana zao navany any zavatra mitranga de hoe tena farany fadiranova eny anivy fiarahamonina ny mpampianatra sy ny mpanabe satria itoko raha fahalamana moa mety ilazan'le chiffre zany rehefa avy hoe na ny zavatra mba hisitrahany tsy mahavelona azy ny karamany lasa voatery manao vadinasy izy any ambanivohitra ary de mitondra carnet zany makina ny épicerie hoe mba soratana am'le carnet de efa mijanonao le carnet zany hoe sira kely siramamy kely café pétrole ina de rehefa tonga fotoana andraisana le vola de tonga de TDL ozy izy zay rehefa avy hoe andoavana an'le trosa vao avy manday an'le bon de caisse ry zany de andoavana trosa raha mbola ampiasa-panjakana le bon de caisse fa raha ohatra mbola ataon'le hoe fram tony mbola misehatra tontolo fanabeazana ihany de ka zay tsapa lay endrika hoe sanatria mizana tsandrinila avy eo am'lay tontolo mpiarahamonina misy atsika de lay hoe resaka sifra na sorabola zany ohatra ny mpampianatra dia fito arivo sy ray alina ka hatramin'ny arivo sy roa alina ariary mitamboka rama ry tamin'ity herinandro ty ady hevitra be hoe tamboka rama raisiny tamboka amin'ny gouvernemanta ny olona ambony sy ny sisa hoe misy mahatratra any amin'ny folo tapitrisa ariary zay le zavatra sarotony be zareo hoe tokony tsy navoaboaka sa fa manakorotana sy mbahoaka kanefa le izy zareo manapaka an'le izy ary nifaritana ao anatina didim-panjakana le izy zany ke le mititika kely anahy le mandoko Christian Fana zay tokoa hoe eto amitsika resaka zany miainga avy any ambony ny ohatra any tokony hitondra lay rivotra sy tena hoe zavatra miabo ho an'ny firenena fa ny zavatra tsapa sitany sy tsikatrany am'izao fotoana zao de ohatrany hoe sanatry ny vava lasa fanamarina tena zany hoe tsy mety ny zavatra zao amin'ny firenena de ohatrany hoe mamaly an'iny mitondra de manadio tena sy manamary tena etana hoe elana am'ilay karazana kena ka zany fanontaniako de hoe tena mbola misy fanantenana ve iovan'ny mpitondra raha raisana amin'ny ankehitriny sa ohatra hoe tena tanàla very sampo manova mety ny olona moa no afaka miova zay no zava-dehibe ary ny olona ihany koa ny biby miavana na de tsy mitovy karazana aminy azy kanefa misiainana de rivotra araky le teniko teo mifampiankina sy mifampitoy ary mifameno
ankehitriny le lazaintsika teo hoe ny mpampianatra zao ny lasa ohatrany hoe somary sahirana na tsy mahazo ny hasiny ntsony amin'ilay fiarahamonina kanefa ny fiainana de ifampiakinana raha tsy misy mpampianatra tsy misy lasa dokotera tsy misy lasa polisy tsy misy lasa zandary zavatra ohatran'izany zany ary ny asa ifanaovandreo amin'davanandro de mifameno sy mifampiankina ka mila an'lay filoha apetrako aminy foana aloha satria zay aloha zavatra tsy azo amaivana na ho dinganina na ho tsinotsinaviny satria ndretraretra angamba de samy te anao daholo io filohanay fa tsisy hoe io filohanareo zany mety zavatra tsy mety zany fa tokony hoe ndretraretra no samy anaiky an'izany ka ny zavatra ataotsika eto de manome fahalalana fampahafantarana satria io le hoe loa karmika lazaiko ombieny samy nalahatra Andriamanitra eto tsika nomeny an'io filoha io nataony teto am'ty Madagasikara ty ka anjaratsika ny mifanoro mifanitsy ary ny zavatra tsara sy tokony ampitambatra tokoa ny fampiresahana ka rehefa tsy miova izy zay le zavatra resahana ary tokony tsika ihany koa no ametra an'izay satria ohatry ny tanalahy manko io ny tanalahy voasaromanao zavatra maitsomaitso zao de miova ny olona koa zany afaka miteny hoe tsy mety ny ataoko hoe ny olana manko zany de ny ataoko hoe ny fangalarana eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy raha toka de hoe mahitsy ny teniko de zay zavatra zay zany afaka ovana zao de zao koa afaka atao tsy misy zany ka rehefa tsy miova amin'ny mpitondra zany de araka le teninao faharoa teo indreny tsy maintsy ezahan'ny mpiara-belona satria rivotra ozy izy io oxygène maela velona dia tsy maintsy tanala very sampy no atao fa ahoana no anamariana kosa indray fa raha hoe miala ny tsy tsara de hosolo tsara de zay ny antony anazavantsika resaka tahaka an'izao anamariana ny olona mikasany anova mba ho zavatra tsara tsy very toky izy ao anatin'le zavatra iovana fa tsy hoe ny teo ihany ny teo sanatria ny ato amin'ny sekoly ambony fanany olona mamela kely namana toky rafalimanana mba nazavako kely fa hoe ny tena fototry ny olona nange de ty ny fiaraha-miaina ny fiarahamonina ary ny fifampitondrana zay no natonga an'lay hoe ajoro le fotodravitr'olona satria ananganana ho kalitaon'olona ina moa le hoe fiaraha-miaina ny fiaraha-miaina somary azavaiko kely mialana tsiny satria zay moa mampampianatra ny fiaraha-miaina de ataotsika hoe jereo zao no fiainan'ny ombo ohatra tsy misy ombo mahery roa ambala fa tsy maintsy raha ihany satria zay le lamina zay ny fiaraha-miainany de tahaka zany hatrany hatrany no zavatra hafa reo ka ny fiaraha-miainan'ny olona dia any amin'ny fihavanana any amin'ny fifankatiavana any amin'ny fifanajana fa rehefa tsy tanteraka zay fiaraha-miaina atao zay dia tsy mampanjary ny fiarahamonina ary le fiarahamonina zay le lazaiko teo indray koa tonga am'le teny vahiny hoe harmonie ary ny fiarahamonina nisy ny fifanajana satria io le hoe loa karmika lazaiko ao anatin'ny mpiarahamonina no samy manana ny andraikiny ao ny filoha-pirenena ao ny lasa ministra ao ny mivaritranana ao ny mpanarato ao ny mpamboly zay samy hafana zay no arindra ao anatin'lay hoe fahalalana tena fa kalitaon'ny olona daholo ny olona fa samy amin'ny lalam-piainany fotsiny ary ny zava-dehibe farany de ny fifampitondrana ka io le ifampiakinan'lay hoe fiaraha-miaina lazaiko hoe tsy maintsy mahay mifampitondra manomboka any amin'ny lohany sy ny vahoaka isam-batatena ka reo anankitelo reo zany namana toka no tsy maintsy zavatra hojerena akaiky mba hanajariana olona satria ny olona no arena raha teo izy tsika gasy ka raha vo tsy tsara ny olona de zava-poana avokoa zay endrika fandrosoana ny heverina ho fandrosoana manko zany zao raha tena raisina amin'ny heviny de hoe foto-dravitrasa ka andeha ataotsika raha hoe tahaka ny Dobay ty Madagasikara ty amin'ny endrika mahafinaritra ny maso fa ny avo ny fahendrena ve de tahaka zao foana tsika mbola hoe anareo zahay sy ny sisa rehetra de tsy afaka zany ka tsy maintsy miara-mientana araka ny teniko teo ny hasina maha-olona sy lay fandrosotsika amin'ny endrika ivelany toizatsika rehefa aveo fandahoana manomboka etsika de miara-dalana indray manana roa minitra ianao an'izay afaka miantso an'eo hevitra na anao fanamariana na hiady hevitra mihitsy keo amin'ny vahiny de tsy ivina ihany Christian Fana zay mpanabe ary mitantana sekoly ihany ko am'izay ataotsika hoe fanabeazana zay rehefa misy antso aloha de ho raisina anao ary miaraba tompoko
manao ane miaraka tompoko somary atao ambanimbany kely raha mety somary ambany fa misifla be tsika sora tompoko fantatro moa vahiny fa andalana manao ihany raha-bazareo dia miaraha-fanfay miarapa tamin'ny andro tany koa ny fahalanjana sy ny fametakatina ny atao hoe fiarahamonina indrindra ireo ray aman-dreny na nahitana masamba rehefa ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina dia zao raisina foana fanatana azy ireny ary noverina fa isan'ny era anankiray izay teo anatin'ny fiarahamonina malagasy ny atao hoe fananana ray aman-dreny fahaiza manaja manata azy ireny mametraka ny toerana matoteny azy ankehitriny le vahiny ohatrany hoe misehatra mitareny zavatra io amin'izany hoe madiana fatareo tsy angamba ny tany sekoly sama metraka fahantaniny aminareo mbola mipetraka zay mahey an'izany hoe fahaizanaina sy fanalafinajana izany olona satria ohatrany eo mihitsy manko ny tena vidian'izay ndraky tonga fanjakana izay manana heritazaka ankehitriny ny amin'ny tsy afahanao a manao hevitra fa hoe raha ohatra ka olona manajanaja an'izany hoe zokiolona sy ray aman-dreny zany dia any no andana an zareo tsy anaovany tena ahitany mahita mihitsy ohatra le miresaka fitontsiana ray aman-dreny ara-pikavahany fampivadika am'izany hoe tonga fanjakana zay ataonao eo fotsiny dia ataonao eo fa tsy tovadika am'izany ka zay mahatonga am'teny hoe raha izany de za zao a ny mbola everinareo hoe isan'ny era anankiray izay tokony hoanana ny tonga fanjakany ny fahaizana anazy areo ray aman-dreny indrindra reo ray aman-dreny manam-pahaizana dia koa zany hoe mbola hery ve za zao reo ankehitriny raha am'izao fotoana vaheta entinareo zao satria mezaka azy fatsika hoe tena hitondra an'izany fanabeazana zany any anatin'ny fiarahamonina sy ny sekoly dia mbola metraka izany fanajana mara-dehibe eo ie mety efa mivatana aminao moa zany zay le zay moa ray aman-dreny isorananao ny antso a dia ny iverenan'izany indrindra no antony nampisinay an'le sekoly ambony fanany olona satria tokony fankatoteny ny olona samy olona zay le alazainay teo hoe kalitaon'olona ary lay hoe fahendrena dia mila ibeaza tena fa tsy hoe tongatonga ho azy hoe manaikinaiky ho azy ny olona indrindrandrindra am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany a efa andron'ny siansa dia zay masianse zay a mila zavatra voapirofo daholo ny olona ahafahany mitondra ny tenany araky ny fahatsarana kanefa tsika de nanana an'izay fahendrena lasitra zay ka no ataotsika tsy tantara ny fahendrena nisy fotsiny intsony tsy fahendrena ny naty-boky zany no zavatra ataotsika fa fahendrena vokatry ny fanekeny tenatsika tsirairay avy fa olona tsara olona fanahy olona maina indrindra ny toetsaina ny toe-po ny fiteny ny fanao ahatonga fifanajana nanakasina amin'ny samy mpiarabelona za manao an'izay ianao manao an'izay ny hafa manao an'izay zay le ataona hoe fahasalamana mifindra ka zany rehetrarehetra zany no natonga anay teo ny taky satria raha tsika samytsika fotsiny zao de ifampieny de ifampilaza eto fotsiny mariny zany tena mety tokoa fa ho zary maivana satria zavatra hita sy tsapa raha vao tsy filoham-pirenena araky ny teniko teo averiko foana hoe manam-pahendrena tahaka ny andrenam-ponomerina nge ny ainan'izany izy mizaran'izany izy natonga ny fanekeny vahoaka hoe tainombo mivadika tsisy maka ka ny ainan'izany tsy fantatro nandritry ny afirina fa zay lazaiko hoe tsy ny atsarana any amin'ny boky tsony na ny tantara tsony ny atsika fa ny ankehitriny tenenana de tokony iseho zany zavatra zany atsika tsirairay le contexte mety efa miova nge hoe tamin'ny andro nandrenam-ponomerina tsika marina fa tany hoe fifandraisana resam-pirenena mbola tsy de tena mitondratra zao satria am'izao fotoana zao anatina contexte na mondialisation tsika ary zao koa rehefa tena niova be mihitsy izy satria tamina tonga avy an'ity administration Donald Trump ty zany zao de tena mpatitatitaka be mihitsy rehefa andiany ka mety zany ko ngely izy hoe ahoana zany no ao anatin'izany ataotsika hoe samontany fandehan'ny fifandraisana resam-pirenena zany a ahoana no mampisy atsika le miexiste ve atsika ary miexiste zany mantsy de ohatrany hoe manana ny maizy atsika miavaka tsika ary tsy voazongozona zavatra maro zany avy amin'ny hoe ery ivelany fa hoe tsika mijoro
ary manana an'le hoe ny asym-piandrianana sy ny asiny anina rehetrarehetra satria zany atoko hoe mety tsy hitovy le contexte tamin'ny andro anadrenam-ponomerina sy am'izao fotoan'izao zao a resahana foana moa hoe miainga avy any amin'ny lohany sy ny sisiny fa mety sao de zay koa mety mahatonga an'le izy ka izao ny zavatra tiana ho amarinina indrindra ao anatin'izay teninao zay raha nandray any amin'le hoe iraisam-pirenena ny iraisam-pirenena raha ny fahalalako de fametrahany any malagasy de hoe fihavanana ny iraisam-pirenena zany no manao an'izay milaza antsika an'izay fanjara antsika kosa ankehitriny no manam-pirofo sy maneho anamarina an'izay mba tsy ho diso ny fahatsapany an'izay sy ny fahamarina an'izay ka zay no mahatonga milaza eto hoe tsy maintsy mitamberina kely an'le zavatra efa nisy satria ny olona mako fa lasa very fanambola velona milaza hoe efa tsisy tsony zany marina zany efa tsy fa toy izantsika le fanazavana zany dawary miraba tompoko manao ane allo meny tompoko faly mirabany tompoko de faly mirabany bay manaja tompoko miraba tompoko zay misy fofaritra amin'izay hoe minina ny olona fa tsy sisy tsony marina le marina io le marina mitavosavosa angamba ny tena tiako teneny eto a atao lehilahy inga tsara lahatra tsy mipotrana lehilahy inga manarina le firenena zay tena marina inona moa zany lahy inga manarina firenena zany inona le marina le olona nianatra de mampiasa ny fahaizany araka ny zavatra misy fa tsy misantoka fahefanana misantoka fahaizana zay ny tena fanolokorona tena oariko am'le zavatra am'izao zao firenena zao am'izao tsere tsara io faminarana be ho an'ny Madagasikara ny zao io hoe resy tany amin'ny commission union africaine ny fitondrana am'izao raha tena fifidianana ho azy tsisy ho raisina mihitsy fa olona tendrena sika raha ohatra ka natao io hoe hofidiana ny olona ho président sadraika raha fifidianana natao to tsy ho lany zany andriamantoan'ny radio lasako tsy hoe tsy fitiavana azy zany fa zava-misy zany fa le izy apetraka hoe tendrena satria mandeha partour le izy zany de atao ilo tsy de mampanina iny satria zay atorony de atorony fa reto ny sandoka fahefana be dia be eto amin'ny firenena malagasy nefa le firenena ohatr'izao no misy azy zay ny tena mamitsam-panontaniana ny mahay fianarana sy manam-pahaizana zany am'izao de tena tsy sotrony mihitsy alohan'le fahaloavana zare tsara izao firy miliara zao ny tenen'ny samy finina hoe ny famitsim-bolo tsy iza no afaka manao an'izany ny vahoaka madinika kely ariva no afaka anao an'izany famitsim-bolo zany fa le boaty ngeza be tsy voakitrika mihitsy zao le izy tena ny fitondrana na manan'olona na tsy manan'olona ho alefa za aloha mahita fa tsy manan'olona ny fitondrana alefa ao misehatra resam-pirenena ohatrany io zao le izy de zao mipotro zao ka de mety ho fanamarinana ihany zao fa tsy haiko na misy azonao avaly eny misaotranao hatrany amin'ny karazana fanamariana sy tolo-kevitra ihany moa ny ianao zany fa le izy zany ataontsika mahitsy vahaolana moa ny tadiavintsika ho fanarenana ataontsika hoe tsy any amin'ny tsara ny boky tsono fa tsy azo atao amin'ny tavozavoza ny tsony koa ny marina fa ny marina dia tsy adikevitra fa rehefa ekentsika fa ny fihavanana ny tsy maintsy atao zay ny antony sekoly ambony fanan'olona de hiara isalatsika anajoro ny tenatsika ananazon-damosina anakaja hiteraka asina fa ny tenatsika ihany no firenena ratsy ny tenatsika kanosa ny tenatsika de zany ny taratry le firenena ka rehefa mijorotsika anana n'le hery manetsika ato anatytsika am'izany fihavanana sy fahamarinana sy tsy fanekenany tsy rariny sy tsy mariny zany intsony de mijoro itsika tamin'ny andro ny fanjanantany angetsika de nanilika ny hoe tsy rariny zao ataony vahiny zao ka alao nisorona any reo ny vahiny anefa namorotra atsika hatrany ihany no ny antony hoe tsy mitovy le asin'ny tany ny atsika hoa fihavanana zay namataran'ireo atsika ka ny fihavanana ny firaisakina ny fitambarana ny metitsika nandresen'ireo vahin'ireo na de atao hoe tsy resy aza fa le hoe nazahoana faly ovatena nga no ilazako miaraka vahiny any keo manaja tompoko miaraba tompoko fanamarina no mahafinaritra mbola mahita olona hoe
mijoro ohatr'izany ay mbola nisy ohatr'izany ihany zay ihany misaotra indrindra ho an'ny vahiny mikasitraka tompo mba ny olona manana valeur ohatr'izao tokony mba miseho fa fotikely oatra mankotsika raha fahazoko ilay fanazavana ty manko dia zay tsy ataoko hoe asina sy anatra fa satria valeur équilibre na valeur ny io e nefa ohatr'izay ny zany tamin'izao amin'ny fomba fiteny moderne ohatr'izao satria misy ao ny valeur culturelle spirituelle valeur ajoutée valeur économique zany rehetrarehetra zany no fanjiro tsy hoe fanjiro fa mandeha ao anatin'ilay fiarahamonina ka ankehitriny nefany a miara-bolina ny tena manjaka dia miaratsiny amy fiteny hoe japile le politika tako na le fahalalana sy le fahaizana sy le olon-kendry sy ny ohatry zany dia zay no mahatonga an'io ka mampirisika tena tena hoe mampirisika tena mba hijoro ny olona ohatr'izao a dia mba hisy sekoly maromaro fa nytaniko amin'le vahiny dia tsotra fotsiny hoe azonao hazavaina hoe ina marina moa satria betsaka ny tsy mahazo le hoe tena tiana tenena satria voambolana vaovao le hoe fototra misaotranao ary ankasitrahana amin'ny fampaherezana ary koa entany kokoa isika rehetra hijoro fa tombotokana tsy mahazo ao ny fotodrafitr'olona dia voambolana vaovao tokoa mifanindran-dalana amin'ny atao hoe fotodrafitrasa ny tsika gasy a dia olona no arena ka ny fanajariana ny olona ho tonga kalitao tsara le antony nametrahana an'le sekoly amokarana olona tsara avy amin'ny atao hoe fotodrafitr'olona zany hoe fandrafetatena ho an'ny olombelona zany hoe efa sady mizara n'le sesy-pahalalana ihany moa zany ray aman-drena ao anatin'izany dia fandrindrana ny fanahy ekena aloha fa ny fanahy ny olona vao miala ny fanahy dia maty ny olona ka io ny olona io a le fanahy no miantsetra amin'ny vatana dia ny vatana zany a no mitahiry an'io fanahy io ka mila rindrantsika anatin'le fahalalana zany ny saina ny toe-po ny fanao ny fiteny ahatonga rivotra oksizena araka le voalazako teo ka ny fisainanay ato amin'ny sekoly ambony fanany olona rehefa hoe andrafitena zay dia nivokatra andrasanay amin'ny tsirairay zany a dia ny ananan'ny olona fomba fisainana melo lalana amin'ny atao hoe asina fihavanana zay voavola sy ny voninahitra fatelo ny vola sy ny voninahitra fa raha amin'izao fotoana zao izy manko a mandingana ny vola sy ny voninahitra no lasa aloha dia rehefa mikorotana ny fiarahamonina satria tsy mety zay ny vokatra hoentin'izay maloto ny rivotra tsy mifanaja ny olona ary tsy mahafantatra afa-tsy zay dia miabiby ny olona dia zay zavatra zay zany a vao mitranga indray vao mahatonga an'le hoe aiza indray ny fihavanana e nga tsy mba manakasiny tsika e dia zay no mahatonga an'le lasitra fisainanay hoe asina fihavanana zay vao vola sy voninahitra vokatra le fandrafetatena le fandrafetana olona le fotodrafitr'olona no rasina ny ato minaraka miaraba topo allo manao ane miaraba topo manao topo ora misy kina mono olombelona aiza miaina tsy amboniny tany rehefa tena andrafitra olombelona ianao a dia le tanonenany aloha no tokony adinao voalohany eto ty Madagasikara ty ve mbola tsika ny gadasitra sy ny tety sa efa partage natao parcellement zay zavatra afahany mamezaka olona fa iny manambola eto amin'ity tany ty zay heritraka fa io iprity zao a efa tena tany io rehefa potsy ny tany tatatsy matakatary zezika simika izy dia varitra ny tany zezika simika koa tsy takany tsony aorina teny ao ohatr'izay reny nitondradrano fantatra zay fa misy trano manery ny lakan-drano ve eo izany nametery ny andreny tsy manana zoa ve le olombelona nanandreny eo satria olombelona nametraka andreny eo rehefa tondradrano lava le olona miombanao ny trano dia amidy dia lasa ny olona ndray ny trano efamarotana tangazana zany ry basy tsy afaka ve mba nijerena aloha le tany zay honenanao a mba hiaina olombelona satria matoa nisy ny tany natao hiainan'olombelona miainga avy any misy hijerena amin'ny maha-olona dia rehefa veo amizay vao mijery olombelona ny olombelona nazany mpitondra zany ary olombelona zay zany vao mijery iza le mpitondra afaka hiaro ny tanjazana hiainany le vahoaka ny eto amin'ity taniny ity io amizay vao manangana
zany a mandalo fantany matetika mitsitro mandrakizay tena izany le tany aloha tokony arovana eny saotra hoe arovana ny tanitsika fa mila olona matsiaro tena ihany no mitondra manana azin-damosina tia tanindrazana mizara fahendrena amin'ny mpiarabelona dia voaro ny tanitsika ary tsika ny vahoaka hoentina koa amin'izay a mijoro masa hiaro ny tanitsika fa raha vo tsy mifameno foana zany raha matoa le izy ifamenona foana zany ny zavatra atao eto a ny olona sy ny tanonenana ny olona sy ny zavaboary ny olona sy ny fiarahamonina raha teo tsara ny fiarahamena fa rehefa mifampatoky mifanaja ifanasotsika mijoro amin'ny fahamarinana ny mpitondra averiko ihany foana zany zany teny zany satria mifaka amilohany zany lalàna vojanary ary tsika lahatra fa tsy mpandahatra ka tsy ny sitrapontsika ny atao teto fa raha ny sitrapontsika no atao eto tsy nisy olona nitaraina sahirana eto fa mianta amin'le sitrapoa de voavany fa sahiranana ka ary zay koa no masarotra lay hoe ekena fotsiny ny hoe fahendrena tonga ho azy ianarana Christian Fanava tsy maintsy apetraka aminao ihany le fanotanisana ny olona raha mety mieritreritra an'izany ao anatin'izy hoe nareo moa zany mala sekoly ambony fanama olona de resahana foana zany teo amin'ny tantara mifandraiky amin'ny Madagasikara indrindra fa sady mifandray amin'ny lafin'ny politika rehefa fandaminana raharaha ao anatina fotoana lalovan'ny firenena hoe mandalo crise indrindra fa crise politika dia zay misy fiantraikany amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena de misy le hoe autorité morale ao anatin'io zany matetika autorité religieuse sy miaraka amin'ny ataontsika hoe tangalamena ny am'fahatra reny inona no mety ifandraisanareo na mety hiavanareo amin'izany raha ohatra ka hoe mety miavaka koa hoe satria hoe ny tany misy olobe de tsy miady zaza mahafa ny tany misy ray aman-dreny mijoro ny ray aman-dreny ary amin'ny fotoana ohatran'izao de mandeha foana ny antso hoe fa aiza ny ray aman-dreny tsy mijoro sy ny ohatran'izany ka zay mety antany ny olona hoe ankehitriny rehefa meno faneho-kevitra maro samihafa eny an-dalatsara anatina havoriana amin'ny endriny maro samihafa de tsisy tsy menomenona hoe tena potika le fiarahamonina tsy izy tsony zao zavatra zao de eo zany le mipetraka le fanontaniany hoe nareo anatin'ity sekoly ambony fanamaolona ity ve sy ireo zay ataotsika mao anatiny reny le hoe misy fionana amindreo ray aman-dreny sy ny sisa samy miavaka mihitsy ny approche-nareo tsy misy fionana amindry zareo akory zay satria nanajoro fotsiny hoe zao le sekoly a ny tanjona de ho sekoly mandehandeha ny olona araky le teniko teo a ny mampiavaka dia mifahendrena ianarana fa tsy tongatonga ho azy hanazarana saina mba ho tonga ho fiainana zay le lasa oxygène fa ny mampiavaka nga de ny maridrefy ampanetretena mpitiavana ry-piaino-jaina fa le rivotra averiko foana zany ny rivotra iainantsika amin'ny ankehitriny eny eny mahatonga n'izao fahaseporana zao ary mahatonga ny olona lasa ohatrany hoe betsaka ny aretina ny tanora de efa misy tension sy ny sisa ny antony araky le hoe maridrefin'le mafana misy maridrefy zany ny zavatra iainantsika eto zany de mbola torapo zay no mahatonga le hoe nareo sy zay nefa samy olona iray tambatry ny fihavanana malagasy antsika fa tsy mikiry ho any amin'izany maridrefiny mafihavanana zany tsika fa mandefa hoany fotsiny noho le tsy fahalalana soratra masina ny teny hoe horipaka ny olona koa noho ny tsy fahalalana zay zava-dehibe zany ny fahalalana ary ny taolo de naalala n'io ihany koa hoe ny farany finoana de fahalalana ka ny an'ny gasy zany a fahalalana ny zavatra entitsika mamakivaky ny fiainana sarotra fa tsy finoana fa ny tsika de hoe Andriamanitra tampony loha misy le Andriamanitra ary ara-baky teny raha teo zany hoe manitra ny fifanakalozana fa tsy zao zavatra loha manepitra am'izay zavatra rehetra atao zao ndao raisina reny tsy manaraka ary miarabadoko manao Ia zany ny tiako teneniny iza misy taloha tany sany olombelo io tany honenan'olombelo inga misy ny tontolo iainany misy ny zavaboary miainga avy amin'ny zavatra io tany fahendrenao tsy ny fahaizanao ary tsisy olombelona zany mipetraka ka tsy misy tany honenany ko tsy miga avy ve aloha mitenenao hoe ny tontolo ena zao ny atoekazony amin'iza ngatonga tsy olombelona ny fahendreny de nisnao anatin'ny zavaboary ny voana fahendreny io le ohatrany hoe ray aman-drenao mitaizanao miakanany amin'ny ray aman-drenao mpangalatra ianao de lasa mpangalatra fa tsisy olona teraka teto amin'ity tany ty zay le hoe olombelona
tan'izay rehefa voavolavola ianao mpangalatra ianao mpamon'olona ianao vakotra tanindrazana ianao mankosela ianao any fa ny olombelona samy olombelona no fampitaizan'izany zany zany mbola azo aboakina any amin'ny alalan'ny fanabeazana fa ka tena tia tanindrazana sy tena mieritreritra fa hoe tia taninao tia masina dia indeo aloha ny tany akakovy aloha io tany io amin'ny rehetrarehetra ahafahan'ilay olombelona miaina dia tonga ho azy ny fahendrena tonga ho azy ny fiarahamonina tonga ho azy ny fandriam-pahalemana rehefa manana mitondra afaka mamolamola volan'ilay olombelona eo ambony amin'izay lalana tsara izay fa ka vao nintany nykodaliana ny ady any amin'ny tribunal betsaka tsy antany io tany io zany no mahatonga fikortanana tsy mahakava fihavanana tsy manimba ny fiainany zanak'olombelona io fanjananjanaka io sotra ianao ihany nyteny teo hoe mila mpitondra endry zany amin'ilay izy teo ary izao ny fahalalana ifampizarako aminao ny olombelona dia tontolo iainana mandehandeha atao anatin'ny tenantsika ato a ny tany ny rano ny afo ny hazo ny rivotra ka ireo ny tontolo iainana dikan'izay ary rehefa voafolo akao ny tenanao io le hoe fanahy tonga ho fanahy ianao dia lasa oxygénea ny rivotra ifanakalozatsika ka rehefa matsary tenitsika zany fa hoe sarobidy ny tontolo iainana dia ny tenantsika zany no ajariana zay no mahatonga le fotodravitr'olona zokolata ery aloha hoe manajary tena ihany tsika tsiraray satria rehefa endritsika tsara fanahtsika mitamy tsy mangalatra tsy manambany olona tsy mizaozao tsy miavonavona tsy mirehare fa mifamelona manana azy ndamosina tia tandrazana dia izay no ahatonga ny fiarovana maro lafy na ny tany lazainao io na ny alan-javaboary io na ny biby zava-mananaina io sy ny sisa rehetrarehetra rehefa tsara ny olona zay no mahatonga ny gasy ane hoe ny olona no areny satria olona tsara tsika mandinika manadiady ary natao iavana indrindrandrindra itsika malagasy fa izany akory ho azy apetraka any naty boky na tantara fa ny tenako zao manao fa hanetanako anao sahady na tsy mbola fotoam-panentanana aza dia fa hoe andao ataotsika le tsara ao anatytsika ny tsara sy ratsy fa andao adonoina ny ratsy fa ny tsara no atao zay no mahatonga le hoe fahendrena ianarana ane fa tsy hoe tongatonga ho azy dia hoe mandeha ho azy fotsiny ny anina sy rehefa avy eo rehefa samy tsara tsika vo tonga le mandeha ho azy fa ny atongavana amin'le hatsarana mila mamola tena tsy maintsy mamola tena ao anatin'ny azahoanan'izany tsika hoe lanjan'ny olona anankiray dia tarafina ao anatin'ny fifehezantena ka tsy misy vidiny mandrakizay zay tsy mijaly mba ho fandresena sotra topo anaraka dokam-barotra vetivety ary tsika dia miverina indray manohy ny tapany fahatelo miverina fa zava-dehibe loatra ny fampizarana amin'ny fahitan'ny olom-pirenena ny zavatra misy ny ainana ny vahaolana mali zany moa tena zava-dehibe ao anatin'le izy hoe manolotra vahaolana tsika everina fa mety hanampiny zay moa zany le hoe mba misy valeur ajoutée le zavatra ifampiresahana eto fa tsy sanatria hoe finiavana te hiresaka na te anao mety étalage de connaissance na sinisisa misy antso ty loha zany ho raisitsika izy any de manatitra ny araba ary allo manahoany ianao miaraba am'vahiny koa miaraba tompo tiako tenenina dia hoe ny fibeazana ny olona anankiray a dia manomboka ao tokantrano ao amin'ilay aman-dreny zany izy aloha no mikorokoro azy voalohany ohatra ho variana kely amanko fa ohatra mampiasa voambolana fahama le vahiny dia mifantataliako faharoa hoe ny serenina taloha tsy haiko ianao na mamyrany serenina na ty ianao manko ny teny hoe fihavanana malagasy nampatsara ny vahiny atsika itsika ve zao tsy matsiaro hoe afa-baraka ihany amin'izao toetra raha zao raha miainga tany amin'ny 2009 vo vahiny ohatra aminao zao le mamyrany serenina zay dia niteny tany efa maty moa izy dia niteny taminy a maninona nge raha ampihavany ny andro rajoelona sy ravalinalana dia tena hafa be mihitsy a ny valitany taniny izy nefa serene komita ny fampihavanana malagasy dia anontaniako anao hoe rehefa inona le toe-javatra amin'seho dia azo ampihavanana le olona dia rehefa inona dia miandany amin'ny anankiray le komite ohatran'ireny dia manaraka
iverina kely amin'ny jaune 17-17-ny cardinal taloha apetraka aiza zany le fahamarinana raha le fahendrena mankony a miaraka amin'le fahamarinana dia zao toe-javatra misy etiky izao fahamarinana ny tena tedavana dia hitanao hoe io filoham-pirenena mipetraka eo a dia misy artikla zany ny tenen'ny kolektifa hoe mba hampiaro ty tsy mampiaro le izy dia manaraka tatyarina tsy fahamarinana ny hitatsika zaho a tsy amerina le jaune 17-17 le fahamasinana azy fahamarinana any cardinal ihany fa zay nataoko anao hoe raha te hijoary tsika mijoro foana aloha misaotra betsaka anao amin'izay fanamariana nataonao zay mijoro foana zay nataoko hoe tsy mitena atsika mihitsy aloha masahia manaova fa aza miova le mahatonga le faharatsiana be velarana manko le hoe efa lany reto any ny paisokady ka aloha mba samiaka tsy manao an'izany tsika fa tsy mihinana zavatra masiso tsika tsy mihinana zavatra aloha tsika fa aloha ny atsaratsika ihany no fampizarantsika ka raha miteninao teo aloha tsy kambanao amin'ny CRN ako fa zay lay le izy hoe fihavanana no tokony ho atao ary marina ny teninao hoe maninony reo olo reo tsy misy mampifanatona ka hitenenana hoe tsy mety angety rivotra hafafinareo ty tsy oxygène raha tahaka ny tenako fa tsy nanana fahefana sy alalana anao an'izany fa eto amin'ty onjam-peto aloha de fahasoavan'Andriamanitra no fahana miteny an'izay fa tsy maintsy ny olona tsara no mitondry ty fireneny ty ampatanjaka zay fihavanana zay satria zay no asin'ny tanitsika sy ny olona ny olombelona malagasy nataon'Andriamanitra ilo hoe nalahatra tsika ho fa tsy mpandahatra Christian Fana somary mitsabikina kely ao anatin'izay faneho-kevitra le olona teo zay de hoe misy fikambanana mety mijoro ara-dalàna io mety tsy mijoro ara-dalàna misy ny rafitra efa nijoro anisan'izany zao ny CFM na le hoe conseil du fampihavanana malagasy conseil moa zany l'izy hoe mandroso tolo hevitra izy tena efa institution mihitsy zay no anatin'le institution émergente raha manontany anao azy zany de hoe efa tsy resaka zany le autorité morale sy le anaty inona no lesoko tsy nampahomby zay le hoe andrary fihavanana mba ahafahana mampisy hery le resako zany de hoe isika mitambatra zao isika ray le hoe le tena le hoe soroka miara milanja tongotra miara mamindra lo miara misaina fo miara mitepy fa maninona taiza inona zany ny verina fa mety hoe lesoka tsy nampahomby tsy nahatongavana am'izay le hoe andoha andrary fihavanana le olona marodrefo averiko foana hoe le fahendrena ianarana iainana ivelomana ifampizarana ka le izy tsy any amin'ny boky ny amin'ny taratasy ny any de tsara rafitra ny any taratasy vakitsika io zany hoe iainan'ny olona de mandrosotsika fa le taratasy tsara fa le toetra ratsy mangalatra manambany olona mizaozao mirehare no mbola ao ka tsy entina ovinana iza na iza mitondra tsy hoe fankahalana ny mpitondra ankehitriny fa energie ny hery manetsika an'le mpitondra zany tsy any am'le lalan'ny fihavanana ka mila olona manana hery manetsika n'lay fihavanana no mitondra zay no zavitsika eo anisan'izany ato amin'ny sekoly ambony fanano olona manana olona andray andraikitra ho amin'ny firenena tsy ny tenako fa ny sekoly de mijanona ho sekoly hatrany na iza mitondra eo na iza mitondra eo de milaza an'izay foana zay hoe mbola tsy oxygène zao aloha misy fa rehefa tonga andreny oxygène de hiteny koa zay efa mba oxygène miara misala ny tsara tsy mifanosika fa rehefa tsara no ataon'ny olona de ifamenony io ifampitondrany io fa ny marodrefy zokolay no mahatonga an'izay hoe ny taratasy andrafetana masaka be fa ny fanaovana tsy misy satria le hery aloha tiany tsy voaty indray ary de toizina ny fanazovany tapaka izy raha mbola afaka miverinao ianao raha ohatra ka mbola mahatratra ny satria mbola manana fefakadiny eo tsika manao ane ohatra ny temy frantsay indray le izy tsika hoe lasa matetika hoe any ampitondra ny olana tsy mitondra zavatra miavy izy fa hoe ty manetikitika ana
hoe maninona ny any amin'ny vahoaka indray ary tsy tonga avy ilay oxygène maninona ny olona ny hoe amin'izao fotoan'izao zany hoe manaiky lembena na misy zavatra tsy mety de hoe mitazapotsiny manao torapo eny an-tambajotra tserasera de milama sy ny sisa inona ny vahaolana ao anatin'izay maninona le olona no tsy tonga ny anatin'izay hoe fifoazam-panahy sy hoe fahatsapatena hoe tena manana andraikitra amin'ny firenena inona ny tokony atao malohana zao le fahalalana sy tsy fahatsapana ary zay moa efa nanajoro sekoly ambony fanana olona tsy vita anatin'ny adiny roa sasany nadiny ray sasany fampiresantsika eto ny fizarana fahalalana fa ny fifandresen-dahatra kosa iaiko fa hoe mila mijoro amin'ny fahatsarana ny tsirairay a mivanom-panahy zay neny tsika gasy mivanom-panahy de zay tsika vao mandroso mifandraika kely amin'le tenyle ramatoa teo hoe any atokantrano ny fanabeazana ngamba re raha olona tsy misy olona tsy miteny any zanany hoe manaovany tsara manaovany marina mba olona tsara fa io tsy voatery anaraka ny teninao na ny zanaka nateraka ao aza re tompoko fa ny filoha averiko any foana misy indray manko miteny hoe filoha-pirenena ve nitaizany zanaka ao mifandraika mifampitohy fa zay le hoe toyasina tsy andrenam-ponimerina no nitaizana isa-tokantrano ny olona tany fa tainombo mivadika triso maka ny aina ny isa-tokantrano andrenam-ponimerina de nilaza tamin'ny vahoakany hoe ambarao ny marina ny vahoaka mba tsy ho diso amin'ny zavatra antena iny izy tena no manao an'izany zany hoe aniraka le olona mihitsy ary izy hoe hodaroy a raha vo tsy manao ny marina ny ataoko ary hosarotony koa raha vo tsy manao ny marina reo zay le fifamenona le nisy toyasina de lasa toy vakana ny fahatsarana ary misaina fahendrena avy ny olona zay le na tonga an'le hoe dinidinika morom-patana fa izao manko tsika tsy manana tsika zao miresaka fahendrena fandresy lahatra tsika eto ary manaiko hoe tsara zany ilainy zany atreto amintsika samytsika eto le izy fa tonga amin'le fitenenan'le hoe tsy raha inon'ireo mpitondra reo ange zany na manahoana de zay nefa le mahatonga atsika hoe ianareo mpitondra fanjakana no iantefan'izay voalohany fa izay de tsy iova mifanatsarana ny efa tsara nananay izarany oxygène trany ihany fa ianareo ny tena hoe tompo-pahefana satria raha ny zava-misy a zay tokony famadika de ny fahefam-panjakana no mbola matanjaka noho ny fahefam-piangonana ka raha ny fahefam-piangonana nefa zay herin'Andriamanitra no tokony mialoha lalana amin'izany anaovana fangataham-pitahiana ho an'ny firenena zany nefa ny fanjakana manao tsy tsara no mibaiko sy mandidy a de zao ny vokany de araky le teny namana toko teo hoe lasa kanosany olona matahotra ny olona satria eo amin'ny avy mitora-po no marodrefin'ny olona de izay marodrefin'ny tora-po zay a de mora matahotra mora kanosa nefa ry mpitondra fanjakana raha vahoaka matahotra sy kanosa ve ny vahoaka maro anisanao inona ny vokatra andrasanao am'ireo ka zay no mahatonga an'le hoe ny amin'ny fanahy hery sy tanjaka atonga ny olona irahina ifanampy ifanasoa ifamelona noho ny fahatsapany tena veriko ihany noho ny fahatsapany tena fa fanahy izy fanahy ianao fanahy isika ka ifamelona eny ary marina de miaraba anareo de miaraba ny teknisianina de miaraba ny vahiny miaraba manaja tompoko zay nitoko ny fanano maolona izy da fitazana ngeza be io fanano maolona io fa saingy tsika tafiditra anatin'ny ranom-panam-debozana amin'izao fotoana zao ary tafiditra ao anatina fahantrana lalina marina fanano firaitapora ange am'izao efa mifanary zay indrindra ao anatina fiainana sarotra tena mifanary tena ohatrany hoe tsy misy afa-tsy niankonany eo tokantrano sisa izay sisa nisin'le fihavanana fa akoatran'ny eo tokantrano ny firaitapo de efa lasa ohatrany hoe tsy mifampitsinjotsony fa tena mifanary de zavatra zay nefa ny tsy hoe faniriana ao anaty fa teren'ny zava-misy ivelany de le fahantrana zay ampahantrano mpitondra atsika am'izao fotoana zao de lasa mifampijerijery izy ao anatina fahoriana sisa ny misy ny tetretra tsy ny hoe fifampitsindrovana mandalo fa ny lavitezaka kosa de samy samyzakiny azy tiako tenenina ianao le vahiny a mametaka n'le sekoly ny fanano maolona mba hisiny le fahendrena kanefa kosany a tsara de tsara zay ary ajory hatramin'ny farany zay fa iverina amin'itsika rehefa miova mpitondra sotra tompo ndao sotranao ny mpitondra tsy miova fotsiny zokolahy ray aman-dreny ajaina raha tsy manao hetsika atsapany tena aloha fa olona tsara izy a
sarobidy aminy atao hoe mamototra tiambahoaka totenya rehefa tsy mbola tsapany zany fa volany mialohan'zany rehetrarehetra zany a de ibabitody zay le hoe loi karmika lazaiko tsiny mitody ozy izy tsika gasy ny tsara atao mitodika amy tsara manody tsara ny ratsy atao manody ratsy zao nefa raha vo ny alahelony olona amina resaka hoe alabato fanararo-pahefana fampanjakana ny vahiny loatra noho ny tompotany tompony mangatakatiny de alahelony olona de miangona eny amy rivotra eny lasa zay le hoe tsy oxygène lasa sepotra ny olona de zay no mahatonga ny olona tanora kely de fa misy tension io tsy fananana mpitondra endro io ane mafoy andro iainana ane ry jainy ahoana mo 20 taona de mateza mozy ny soratra masina raha 20 taona zany re tsika mbola sepotry ny tsy fahamarinana ny miady amy tsy fahamarinana miady amin'ny ataoko hoe veloko ihinana ny atao isan'andro de tsy matsiro atsika ny eto tany nefa voasoratra fa hoe ny fiadanako nomeko anareo marina fa ny vola akory tsy hody faty itotototsika io ary ny fihavanana koa tsy hody faty fa fiadanana re tompoko ny mifankaty ny fanaja ny famelona ny fanasoa mbola tsy hitatsika zany no ny antony tsy fananatsika lohan'ny firenena hendry fa averiko foana le tany amin'ny andro ndrandrinam-ponomerina tsy niarany aina tamitsika fa zao azao mbola mateny an'izany satria le rivotra le oxygène mbola ankehitriny iainatsika ivelomatsika ka izany no anoronatsika zao nge tsy manevateve na maniratsire ny mpitondry fa mampatsiaro tena kosa satria samy malagasy tsika eto fa tsy ady amy fanjanahantany hoe fanandevozana ho ianao ka raha tsika samy gasy ny fanao an'izany a de risotsika misony ratsy andao amarona ny olona matsiaro tena fa fanany olona ka anana lasitra tsika hoe asina fihavanana zay vola sy mivoninahitra zay nitambaratsika de andao hitambatra aloha vondron'olona tsara tsika dia ahafahatsika manorona tany vaovao fa tsy hoe rehefa miala ny mpitondra fomba hoana ny alan'ny mpitondra eo raha toa ka tsy iova izy raha iova ndray kosa izy de vo miampitombona aminy zao herin'ny fahatsarany zao hitondrana ny vahoaka malagasy irahina ifankaty ifanaja ho samy masina ny tany sy ny amy vaky taniny avy ka zay no andrasany